Nitokana tsy namonomby ireo mpamonomby teto amin'ny abattoir no nitsindry azy lenana azy tamin'izy ireo ny maraina teo. Raha omby efapolo mahery no tokony vonoiny, omby efatra ihany no nomena lalana amin'izany. Taratasy tsy ara-dalàna no nolazaina fa antony sakana. Ho an'ny maraina zany raha iny fotoana tokony hamonoanay omby amin'ny dimy ka hatrany amin'ny dimy maraina iny dia tonga tao amin'ny abattoir municipal Mahajanga commandant compagnie saba ny taratasin'omby miaraka amin'ireo élémany ao amin'ny brigade territoriale. Ka rehefa nijery an'ireo taratasy izy dia milaza fa hoe misy amin'ireo taratasy nataony délégué izy misy zavatra tsy dia mifanitsy, ohatra hoe amin'ny daty nivoahan'omby sy amin'ny daty nidiran'ilay omby zany. Ka rehefa fampiresaka tao zany zay dia nizingizina le capitaine fa hoe tsy tokony hovonoina aloha le omby tamin'ny voalohany fa misy taratasy tsy milamina. Tamin'ny efatra maraina no nivonona ireo mpamonomby, saingy nisakanana izy ireo. Ireo omby ireo anefa nandalo sakany mpitandro filaminana maromaro vao tonga teto Mahajanga, tsy nisy olana tamin'izany. Niezaka foana nefa le boucher fampiresaka aminy nanazava fa hoe tsy adosinana boucher iny, fa raha ohatra misy zavatra tsy azo azonareo anantonanareo dia délégué ireo solitena fanjakana. Fa taratasinay vita vaccine, vitan'ny vaccine vétérinaire daholo misy tomboka anatin'ilay taratasy. Vita vérification gendarme avy any amin'ny tsena. Fa raha ohatra misy fanadiovanareo tokony any amin'ny tsena no andehananareo sy ireo délégué ireo no azabainareo amindreo zay zavatra tsy mety mikasika ny fihaonana amin'ny tompon'andraikitra amin'ny gendarmerie no tanterahana rapitso hitadiavam-baolana. Raha tsy misy ny marimaritra iraisana, hitohy hatrany ny fitokonana.